raika ambe folo mena tavoasample tena amikatsa ny telo ambe folo me ny telo ambe folo aprilo avosondray ny didy pitsarana no lavina fangatahana fahafahana vonjomaiky vahoaka malagasy tofoko ny vidim-piainana miakatra fahatapahan-jiro matetika mitaraina ny ao amin'ny hôpitaly HJR. Manotra ny arava tompoko lasy sy tompoko vavy omba piraritso ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra ny MBS amin'ity arivariva ity tonga soindrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ho tantera aminao avy hatrany ary aloha ny fivoarana valanaretina coronavirus tamin'ny omaly izay voaray teto ampelatanana tamin'ity androany ity ka toy izao ary ny andindininy mikasika izay natratra telo indray ireo maty ny valanaretina omaly tao anatin'ireo fitiliana izay natao araka ny tatitra teo anivony ainao manjery mpanjakana androany misy 520 am'zato kosa ireo voatidy fa mitondra ny tsimokaretina izay mitsinjara toy izao 20 am'zato eto amin'ny fatra analamanga avokoa 10 avy any amin'ny fatra atsinanana 20 andiana 2 tany fatra alotra mangoro ray tany matsiatra ambony 2 tany poendy 2 toy izay ihany ny tany amin'ny fatra zava 4 tany atsimo andrefana 9 tany analanjorofo 2 tany androy tafiakatra 570 am'izao ireo marary mbola manaraka fitsaboana ka ny raika amin'ny 700 amin'izy ireo dia mbola ao anatin'ny fahasarotana avokoa na ianantsona hoe forme grave atreto dia mitotaly 27 izany ireo matin'ity aretina ity hatramin'izay nidirany teto Madagasikara. Fa niatra nanomboka androany ny fepetra tsy afahana miditra sy mivoaka ny fatra analamanga mikatona avokoa araka izany mandritra ny 12 andro ireo tobo fiantsonana inanivo ny fahasankarana sy andotam-penaka arao ray ity fanadadiana natao ny ravira zafimainina sy tahirinena ranary ny rina ity mihinana ny azo izay aloha ny andro mpitatra miazo ny faritra mandritra ny 12 andro raha izay no azo ilazana azy tsy mbola tafarana fatiantoka nateraka ny fiboana tamin'ny tondasa ny sontra kely volana maromaro mananontany indray anefa izao ny fanakatonana zotra miazo ny faritra rehetra antapitrisany isan'andro ny vola mihodina amin'ny toerana itony raha neto amin'ny karotiary maki andotam-penaka olona narivony isan'andro no mivelona eto mpiatsehatra maro raha tsy teny fotsiny raha natao mpiantsonana ho an'ny chauffeur sy ny ireo tandraraha rehetra tanatin'ny tompiantsonana dia manodidina hatrany amin'ny 2 arivo mahery any dia ao ihany koa ireo tompona fiara sy ny sisa ireo coopérative ireo transporteur izay mivondrona dia hita hoe tsy mbola nisy aloha hatreto hoe izay hoe fanampiana zay izy io satria mba tsy jery fotsiny tsika fa tsy hoe ny hoan'ny Tomasina manokana dia rafray 20 000 ariary dia ho ana fiara hatrany amin'ny 10 any mandeha dia izay zany mikajikajy efa antsika mijery hoe ohatriny dia ohatr'izay koa ny amin'ny faritra Boeny raha 30 000 ariary ny frais dia manodidina ny fiara 10 any miala eto isan'andro mita saison zay fa mety miakatra kely an'izay zany rehefa haute saison dia izay zany efa antsika manao kajikajy hoe zay ny fiara ray mety mitondra olona hatrany amin'ny 20 70 arakaraka ny hatreto aloha zany ny fantatra dia miandry n'le 15 jours io zahay hoe atreo zany ny voalaza aloha tsy mafantatra ny 16e jour na 17e jour na ohatrohatra rehefa io zany aloha fantatra dia ajaina aloha zany io hatreto baraingo andro mpitatra nefa ny zavatra mety hitranga ao ariny 12 andro nitrangana aretina nefa tsy mitsaha-mitombo isan'andro izay mety hampisy fiatraikany amin'ny 12 andro manaraka betsaka moa ireo mpamilina ampiasa eny amin'ny tombo fiantsonana no voatery manao asan-tserika kely amin'izao hamenona ny volam-panga ao an-tokantrano. Vaovao ny toe-karena kosa indray dia tsy maintsy atrehana ny amehana 12 andro ireo mpisehatra amin'ny toeram-pisakafoana sy fandraisam-bahiny iray tsy azo antenana nefa ny fanampiana avy amin'ny mpitondra fanjakana ho azy ireo ravira zafimainina tahirinena. Azo atao tsara ny miaina toy ny mahazatra malona ny Covid-19 raha mazava amin'ny fomba fiady apetraka ny fanjakana ompa toe-karena tsy vahaolana ny manidiny faritra
vao mainka azy izany mangeja ny fidiram-bolan'olona ka mety hiteraka vokatra tsy ara-tsosialy mihoatra lavitra noho izao afaka 3 volana. Ny fitombon-tranga isan'andro miampy ny tsy fampiny fandraisana ndraikitry ny fanjakana no mahatonga ny olona matahotra. Ny akamaroan'ny hotely gasy kely a, ny akamaroan'ny reny gargoty kely reny a, ny akamaroan'ny bara dia zavatra informel daholo ny akamaroany, dia zany hoe le olona madinika zany hoe miaina isan'andro amin'ny resaka hoe manao gargoty kely a, sy manao resaka karaoké, manao bara, tena sura fa tena mijaly tanteraka ary zareo. Bon, tsy zareo rery moa zany mijaly fa ny akamaroan'ny olona raha vao miditra confinement dia tsy maintsy ny orinasa rehetrarehetra ny tsy mijaly zany a dia ny fonctionnaire sy ny miasa amin'ireny orinasa ngeza be sy ny organisme international satria zareo mahazo ny karamana isam-bolana. Fa ny sarambabim-bahoaka tsy haiko hoe 5% sur aloha fa mihoatra ny 60% zareo hoe miaina isan'andro, miasa isan'andro, zany ohatra misehatry ny restauration sy ny hôtellerie dia sura fa tena sahirana ka dia fanirina hoe tsy aharitra loatra zany le mesure ohatr'izay satria tena miteraka fahasaranana be amin'ny vahoaka le izy. Tsy mety koa le ohatrany hoe manao mipanika satria lasa tena mety ny toe-karenantsika ray manontolo mihitsy no potika raha vao panika ary le toe-karena io nge rehefa tonga foana le fotoana hoe tonga ny crise économique vao menimenina daholo ny olona. Mety possible mihitsy ny olona miteny amin'izao ny olona miteny hoe tokony akatona daholo ny rehetrarehetra, tsisy mahazo mandeha intsony fa maty izay. Fa ny conséquence an'iny zavatra iny afaka roa volana, 3 volana, antra daholo ny akamaroan'ny olona. Anjaran'ny fitondram-panjakana raha ny fahitako azy, ny tena mahita mihitsy hoe inona ny tombontsoa ambony. Ato ireo firenena matanjaka na eo aza ny aretina betsaka ny olona no miasa. Mazava tsara kosa ny fiarovana amin'ny Covid-19 ireo fipetrarahana raha misy tranga mampiayay ary ny fanafody ilaina amin'izany. Ny vaksiny ihany koa izay fiadiana iray hitandreo manam-pahaizana ka nampisy fiovana goavana tany amin'ireo firenena mampiasa izany toy ny fiverenana amin'ny fiainana andavanandro tsikelikely, ny fisokafan'ireo siam-piariana samihafa izany hoe miverina mihodina ny toe-karena. Ary ho an'ny fandrarahana aloha sy ny resaka économie eto Madagasikara dia za mahita mihitsy ny hoe tsy manana moyen mihitsy tsika hanampiana an'ireo orinasa kely eto Madagasikara. Donc reo no tena mila tandrovana mba tsy ho potika. Amiko zany a mila raisina mesure sanitaire amina fotoana hoe tena mipanika be ny olona fa misy tokony amin'izay ny fotoana tokony hoe azavaina tsara ny vahoaka hoe inona marina le aretin'io, betsaka marina avy matiny, inona mifanafody na resaka prévention na resaka prise en charge, inona daholo ireo protocole mba ahafahan'ny olona miaro tena ary indrindra ahafahan'ny olona tsy matahotra mba ahafahantsika tena hoe afaka tena hoe misokatra daholo ny activité commerciale économique mba tsy hahatonga antsika hoe be dia be le mahantra ary le fahantrana indray ny amon'ny vahoaka malagasy. Ako ny fetin'ny Pasika sy ny alatsinainy Pasika teo kosa indray izay teny tombo raha ny vaovao ray ny loza mpiarakodia sy ny loza vokatry ny tandrevaka sy ny adiady tsy nisy ny fiovana firy tamin'ireo salanisan'ireo olona tonga ny tsabo-tena tena nivo ny hôpitaly Agera nandritra ny 2 andro raha oharina tamin'ny toandasa ravira zafimaina sy tahirinena hatrany. Betsaka kokoa ireo olona nandalina no fizaham-pahasalamana teny amin'ny hôpitaly Agera omaly alatsinainy Pasika 17 ny fitambaran'izy ireo raha 5 isany alahady izany hoe 20 ka olona 4 no tsoaka ny hôpitaly 2 namony aina ary 13 ireo nila fandidiana maika. Raha ohatra ka ny urgence chirurgicale no resahana eto dia mitovitovy ihany ny olona tonga taty tamin'ity paka 2021 ity sy ny paka 2020 122 ny olona tonga taty urgence chirurgicale, ny 23 tamin'ireny miditra hôpitaly ary nisy roa ny maty resaka urgence chirurgicale averiko tsara resaka fandidiana natongavan'zareo aty. Raha ny accident responsabilité civile zao dia 22, accident de la circulation 17, accident de travail 4, accident domestique 7, accident de la voie publique 6. Ny samihafa moa zany misy 20.
Vaovao avy any Ambatondrazaka kosa indray sy dia betsaka ny loza nateraky ny fidorohana zava-mahadomelona nandritra ny alatsinainy Pasika lasa teo iny. Iray namony ainy ary enafa no naratra noho ny fifandonana teo amin'ny samy moto. Raha teo amin'ny andavanandro amponina kosa indray dia samy sedra ny olana mivaivay teo amin'ny resaka rano ihany koa ny mponina tany antoerana omaly. Niry Andrenarivony. Olona iray namony ainy olona enina hafa naratra vokatry ny loza mpifamoivozana nandritra ny alatsinainy Pasika teto anivon'ny renivohitry ny faritra Alaotra Mangoro. Ny fidorohana zava-mahadomelona no azo lazaina ho fosotra ny teraka ny loza mpifamoivozana aloha raha ity tranga teto Ambatondrazaka ity. Tsy nahasakana velively ny olona teto anivon'ity tanàna Ambatondrazaka ity anamarika izay fetin'ny Pasika izay ny fisian'ny valanaretina Covid-19. Olona betsaka ireo olona nandeha nitsangatsangana tesitero nandritra izany fetin'ny alatsinainy Pasika izany. Fa anisany mbola nanamarika iny fetin'ny alatsinainy Pasika iny raha ho an'ny teto anivon'ny renivohitry ny faritra Alaotra Mangoro ny tsy fananana rano fisotro madio teto anivon'izany tanàna Ambatondrazaka izany. Tafakatra 700 ariary hatramin'ny 1000 ariary ny rano iray zerikanina raha tokony ho ariary 100 ariary izany. Manao antsoavo makasizay indrindra moa ny olona iray sendra anay. Mamparary anay ety Antanambao zao aloha tompoko dia le tsy fisiany rano mihitsy hijaliana mafy dia mafy mihitsy le rano satria tsisy mihitsy le rano na misy ary le rano a dia 700 ny bidon anankiray akan'le paka rano. Efa ela ve zay fijaliana rano ana Antanambao zay? Efa ela ihany fa taloha zany tsy dia matetika fa zao tena mampalahelo mihitsy fa tsisy mihitsy. Mbola tsy hitanay aloha zay vahaolana satria efa ela ihany nahafantaranay an'le hoe misy olana le izy a kanefa dia tsy hitanay zay vahaolana. Fa tsy mbola nahitamba-olana atreto ny fatapahan-jiro matetika tsy mifidy toerana intsony izany ankehitriny fa atreny eny anivon'ny hopitaly dia ahitana izany fatapahan-jiro izany. Misy anefa ireo marary no miankana amin'izay herinaratra izay. Raha ity fanadidina nataony Ravira Zavamanina sy Tahirinaina Ranary Nirina ity. Mandina 200 isany mihoatra isan'andro ny olona tonga ety amin'ny hopitaly Sierrano fitiliana Covid-19. 20 ny olona marary anaty fahasarotana na forme grave tsaboana amin'izao fotoana izao. Hofandraisiny ireo marary izy mihamaro moa voaterina katona ny toerana sasany tsy tena ilaina ametrahana ireo forme grave. Mandray ireo manana trangana fahasarotana trano ny hopitaly noho izany ary efa nisy ny fepetrano horaisina mahaloana tsy fampiana oxygène. Na izany aza manao antsoava amin'ny jirama ny tompony andraikitra mahakasika ny fahatapahan-jiro matetika. Raha mafantatra aloha fa eto amin'ny HUGR dia manana an'ilay atao hoe générateur d'oxygène. Dia misy zany a fantsona manokana izay avy eo amin'io machine io mandefa azy amin'ilay bouche d'oxygène eny amin'ny fandriana amin'ny marary fa tsy izy rehetra, tsy ny eninjato akory dia misy an'izay fa vitsivitsy ihany. Dia amin'ireny fandriana misy bouche d'oxygène satria atsatoka amin'ireny le appareil spécial ahafahana misintona n'ilay oxygène vokarina ho alefany amin'ilay marary. Ny akory tsy milaza fa tsy mampiasa extracteur satria efa be loatra na ny marary Covid na ny chirurgie dia misy ifanampin'ny extracteur ihany eny antsefatsefany iny. Fa manararaha loatra ihany koa eto mba mangataka amin'ny jirama mba tsy ho tapaka mihitsy ilay courant aty amin'ny hopitaly satria raha vao tapaka ilay courant dia tapaka koa ilay générateur d'oxygène izay mamokatra n'ilay oxygène médical. Zay zany mba afatra mba ampitaina amin'ny tompony andraikitra eo amin'ny jirama hoe mba hiangaviana tompoko raha mba azo atao ihany tsy ho tapahana mihitsy ireny jiro aty amin'ny hopitaly satria na ny générateur d'oxygène na ny extracteur d'oxygène dia samy mandeha amin'ny herinaratra daholo. Marina fa ny forme grave ihany ho raisiny ety anivon'ny hopitaly Sierra. Ireo olona manana taratasy fanamariana manokana ihany koa no atao fitiliana raha ny vaovao azo manentana ny rehetra ho maily sy aro tena fianaky ny Covid-19 aingana be moa ny mpitsabo. Efa manao ezaka zany andraisana ny farafabetsaka izay azo atao amin'ireo marary
voan'ny atao hoe forme grave fa kosa misy ko ny marary tsy maintsy didina nefa efa voan'la aretana covid-19 zany mikambana ao aminy zany dia tsy maintsy raisina ko zany a reny marary reny tsy ny fandriana tompoko maimportant fa le fandriana misy bouche d'oxygène zay a misy limitiny zay atao amin'ny hôpital chirurgical ary ny fandetiana tsy azo ajanona donc misy ireo azo nyreservena ho an'ny covid-19 ary misy ny tsy maintsy atokana ho an'ny marary tsy maintsy didina. Lafomavao afatanteraka kosa indray dia tsy ampy hoy ny firaisamonim-pirenena Observatoire de la Jeunesse ny ezaka ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny fampiroboroboana ireo tanora marobe eto amintsika. Nisy moa androany ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety no tanterany ity firaisamonim-pirenena ity teny Ambatonakanga teny. Arao fanadadiana nataony Njavandriamahefa teo amin'ny sary sy rindratsara ny toky Ramarla. Efa misy ho ny firaisamonim-pirenena Observatoire de la Jeunesse ny ezaka ataon'ny fanjakana ho an'ny tanora saingy mbola tsy mipakany vantana ary tsy misy akony amin'ny ankamaroan'ireo tanora marobe miisa 8 tapitrisa eto Madagasikara izany. Ny mahavita hetsika fotsiny tsy ampy fa ny ampisy akony amin'ny fisitrahan'ny tanora maro anisa ny tena ilaina. Tsy tena hita taratra le izy. Ny hoe hita taratra mantsy arak'izany lasitra izay apetraka izany dia hoe ny politika ny tanora dia tsy tanora vitsivitsy no misitraka azy fa be da be manerana Madagasikara. Farafaratsiny izay ny atsasak'io 8 tapitrisa io zany 4 tapitrisa zany tokony misitraka move zany ny zava-misy zay zany ny anankiray. Ny faharoa ny ezaka rehetra izay atao dia tokony hamoaka sary anankiray. Sary anankiray dia hoe ireo le tanora fa mora mahita asa ohatra. Fanontaniana mipetraka dia mora mahita asa fe ny tanora amin'izao. Faharoa rehefa miasa izy ohatra move mahavelona azy ary milamina tsara ve izy any amin'ny asany any. Fatatsika fa rehefa misehatry ny asa karaha vao tanora ianao miditra amin'ny asa ohatra dia misy ny antsoina hoe conflit de génération amin'ny lehibe sy ny tanora dia move tena milamina izay zavatra izay. Amin'ny lafiny fahasalamana raha marary fe ny tanora zao dia mahazo fahasalamana sahaza ho azy avokoa. Manana ho avy mamiratra i Madagasikara ho atrany ity firaisamonim-pirenena ity raha toka tafapetraka tsara ireo fanampy entana mampiroborobo ireo tanora eto amintsika fa indrindra ny fametrahana amin'ny politika pirenena matanjaka amin'ny fanomezan-danja ireo tanora ao anatin'ny tontolon'ny asa. Tena mila mijery ny ray mandeha tsika manao actualisation manao mise à jour ny politika pirenena ho an'ny tanora. Ny politika pirenena ho an'ny tanora dia tokony hoe mamaly kokoa zany ny filana amin'izao fotoana izao. Hitantsika fa contexte na covid tsika mila jerena zany ny resaka fahasalaman'ny tanora. Ny politika pirenena ho an'ny tanora dia tokony politika pirenena tena mamaly an'le zavatra tena farak'izay mazava zany. Ohatra resaka arakasa zao ny resahantsika dia tsy ampy fotsiny miteny hoe andahotsika amorona asa ho an'ny tanora, tsy ampy izay fa tokony mbola ampiana hoe andahotsika amorona asa 10 hetsy isan-taona ho an'ny tanora ohatra. Mamaly an'izany ny politika pirenena ho an'ny tanora raha ny tokony ho izy, tokony mamaly an'izany. Dia izany indrindra mampatonga anay manao an'ity hoe tena amafisy ilay izy mba sady hisy fiantraikany kokoa amin'ny tanora ankehitriny zany. Maitso nisihany sehatra fifampidinihana maritra eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny amin'ireo vondrona sy ny ratsa mangaika sahany mofo ny Observatoire de la Jeunesse. Vaovao avy any Mahajanga kosa indray dia mahatsiaro ho sahirana ireo mpanjono any amin'ny faritra Boaniny amin'izao fotoana izao. Mbola tsy misokatra matsy ny fotoam-panjonoana any kalasa mikatso ny asa fiveloman'izy ireo. Manao antsoavy ireo mpanjono ireo manoloana izay olana sitrainy ireo. Mananao ny fanadadiana ary samy mamonjy MBS Mahajanga. Dimy volana katroka izao dia misedra olana ny port Mahajanga, indrindra moa fa mpiasa sambo miantsona eto amin'ity saranjambo ny Mahajanga ity. Piasa fa ny société sana io zany lasa bloqué. Azonao? Izy bloqué io lasa fa tsy mandeha le sambo. Sambo fa tsy mandeha amizay zany tsy anasa mandeha andrivo. Sambo tsy mandeha. Barikena lasa olona roa isaka sambo. Lasa sambo raiky ny misy 36 équipage. Azonao? 36 équipage io lasa olona roa toa. Nefa 36 zany fois 10 mamelon-bady aman-danana. Zany difficile olo velomany.
raha tokony izy dia tokony tamin'ny volana marsa lasa teo le tokony efa nisokatra ny taponjonono tamin'ity taona 2022 ity nefa dia miantona hatramin'izao. Inona marina no tiany fanjakana tao araka nambaran'ireto mpiasa ireto miaraka amin'ireo mpibata entana itonivony saranatsambo sokafo ny asa avy eo izay asa famarary sady manambady amanjanaka. Tenarivo mahery eo no velominy reto sambo reto mety manjanga nefa dia izao mitaraina izao. Hitanay zany mila sokafo zany orinasa amizao miasa tsy sambo tokony kely mba iasan'olo tsisy sambo mba mandeha mba mihina no manazorona reny ao mihina maray mandeha jiaby eo zany le manofa trano nefa fantrano 500 000 anazana mianatra ana tsy mave fofatrano. Miandry araka izany izy ireo amin'ny fahafolo volana novambra ho avy izao izay fepotona nomeny fanjakana azy ireo isokafana izany tamponjonona 2022 zany mba hiasana izy ireo fa raha tsy izany dia irosa amin'ny fitokonana. Vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia gouvernemanta vaovao indray no atsangana any Israely manomboka eto araka ny fanapahan-kevitra no raisin'ny filoha israeliana Reuven Rivlin izay anendry hitantana ary anorina izany gouvernemanta izany amin'ny alalan'ny fampiarana ireo stratéjika rehetra ampandroso ny firenena israeliana raha nambarany tamin'ny fahitalavitra iray tany antoerana nambitsovely sitraka Andry Rakotomalala. Voatendry tantana ny gouvernemanta vaovao any Israely indray ny Prime Ministre israeliana Benjamin Netanyahu androany fanapahan-kevitra izay noraisin'ny filoha israeliana Reuven Rivlin taoriany nidinika ny fanaovany tamin'ireo parlementaire voafidy ny 17 ny volana martsa teo tany antoerana. Manana ny hery sy ny fahaizana bebe kokoa ity lehilahy ity hoy ny nambaran'ny filoha israeliana ary havanana amin'ny fahaiza-manao eo amin'ny fomba fitantanana indrindra eo amin'izany hoe gouvernemanta izany. Raha ny mikasika ny fifidianana solombavambahoaka tany antoerana ny volana martsa lasa teo kosa tsy karitra fa nahitana sakana ara-politika ho an'ireo solombavambahoaka izany izay samy tsy nahazo toerana na ireo mpiandany amin'ny Benjamin Netanyahu na ny ankilany. Raha tsy ahivina kosa ny mikasika ny Benjamin Netanyahu manokana dia nisy ny resaka kolikoly izay ny ampangana ity Prime Ministre israeliana teo aloha ity ary mbola tsy nitoy alondra raha hatreto. Ny vaovaon'ny politika kosa indray dia takin'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tsy misy atakandro ny famoahana ireo 12 menada nahiditra aponja no ny raraha tena amin'ny kianjan'ny 13 Mey sy teny Ambozatovo ny 20 Febroary lasa teo iny. Ny 13 Aprily ho avy izao indray matsy no ivoaka ny didim-pitsarana azy ireo raha ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fitsarana androany. Ary ao rety fanetadiana nataon'ny Njavandriamahefa sy toky Ramarla ity. Taki NRMDM tsy misy atakandro ny amoahana ireo 12 menada nahiditra aponja no ny raraha teny Ambozatovo nandritra ny tatitra saika ao ataon'ireo solombavambahoaka ny 20 Febroary lasa teo. Taki NRMDM ihany koa ny amitsorana ireo gadra politika rehetra noho ny raraha politika. Tsy misy aloka tokony hitazomana azy ireo mihitsy hoy ny RMDM ary tsy fotoana ny fanagadrana olona amin'ny tsy misy antony intsony amin'izao fotoana izao. Takinay tsisy atakandro ny famoahana an'iren'olona ny sambosamborona fahatany teto amin'ny firenena reny tsy le raika amin'ny folo ihany fa be dia be ny gadra politika any nareo ny mahafantatra azy bebe koa singanina amin'izany Andriamatoaberija efa ela be loatra amin'ny mahatanorana manko dia teneninay ny anarany satria izy mpikambana koa atao aminay tanora RMDM ka ho anay raha mba tiatsika zay filaminana zay ary hiatsehatsika nyty valanaretina ty amin'ny tokony ho izy dia avoahy tsisy fepetra reo olona rehetra ny gajagajaina tsy amin'ny antony reo. Ny sasany fitondranaka na mipigajana azy, ny sasany izy miantsena dia sambosamborona. Ka aminay mila voaka reo olona rehetrarehetra reo tsy izy raika amin'ny folo fa zay rehetra manana enjika politika no nampigajana azy dia avoaya mba hisiny filaminana eto Madagasikara. Androany moa no niakatra tena nivon'ny fitsarana nosy ireo gadra politika araiky 12 menada ireo ka ny 13 Aprily ho avy izao no ivoaka ny didim-pitsarana. Ny lavin'ny fitsarana kosa ny fangatahana fahafahana vonjomaika nataon'ireo mpisolo vavy.
fa mahalona ny raharam-pirenena sy ny fiatrihana ny valanaretana coronavirus eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia nampiantso mpanao gazety teny amin'ny QGPLR androany ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ary ny fanidadiana entin'ny zavandriamaefa teo amin'ny sary sindra-tsary ny toky Ramarla. Tsy misy intsony ny paikady matotra entin'ny mpitondra fanjakana hiadivana amin'ny valanaretana COVID-19 hoy ny avy eo anivon'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Mihamafy ny firongatra ny valanaretana ary betsaka ireo fanamony ainy kanefa atao miseho mahavita tena trany ny mpitondra fanjakana. Ady iraisana nefa ny valanaretana COVID-19 ho hatrany ny RMDM ka tsy tokony hanakatom-baravarana ny mpitondra fanjakana. Ilaina ho izy ireo ny sosikevitra avy amin'ny hery rehetra manoloana izao ady mafy hatreha ny firenena izao. Sy manana hevitra ho aroso ahafahana miady ny coronavirus sy ny mpitondram-panjakana. Noho izany ny RDM dia manao sosikevitra mba hampiantso ny hery velona eto Madagasikara mpitondram-panjakana mba hiady hevitra hoe ahoana ny fitantanana ty aretina ity fa sy ny filoham-panjakana fotsiny no asoiny. Tokony hitsangana ny filan-kevi-pirenena manokana momba ny coronavirus. Zay zany le tokony hatsangana ny filan-kevi-pirenena manokana hiadivana amin'ilay coronavirus. Tsy adidin'ny fanjakana samirery fa aditsika rehetra ty. Fanjakana efa tsy manana vahaolana dia tokony tsy hiavonavona na oeraoera ny amin'ny famahanany ty olana misy atao firenena ty. Hitatsika ho izy teniny teo hoe président Ravalomana efa nanomboka foana nanomboka tamin'ny idiran'ity coronavirus ty teto mandraky ty ny androany dia ohatrany hoe ny mpanohatra indray no mitondra firenena fa ny mpitondra firenena indray lasa mpanohatra ka mba hialana an'izany rehetrarehetra zay atsangana ny filan-kevi-pirenena hiady amin'ity coronavirus ty ao daholo tsika mianakavy hinomba ny sosikevitrytsika ny amin'izany. Nanamafy hatrany ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara fa tsy amela irery ary ady mafy ho an'ny vahoaka malagasy manoloana ny fitantanana tsy mahomby eto amin'ny firenena. Manome tokony vahoaka malagasy zahay fa tsy emotra na amin'ny mora na amin'ny sarotra manoloana ny toe-javatra misy eto amin'ny firenena fa mbola toky ifanomentsika fa iraisaina iray hevitra isika. Isan'ny songadana tamin'ity valandresaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety no tanterahin'ny RMDM androany ity ankomo nisihany fandarana manokana izay ho atao isaky ny azoma amin'ny valora sasany alina eto amin'ny any amanjery MBS mitondra ny lohateny hoe lasa izao. Dia ny RMDM dia manambara orentany orendanitra fananokatra fandaharana manokana izay mitondra ny lohateny hoe lasa izao. Izay fandaharana manokana ho atao isaky ny zoma amin'ny valo sasany alina ao amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra MBS sotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Fa maro amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao no miaina tanteraka anatin'ny fahasahiranana tsy misy tsy mitaraina sy mikakaika manoloana ny fiakarana ny vidim-piainana ny jiro tapaka ny rano tsy mandeha ary ny fampianarana tsy zarizary nanao fanadihadiana mikasika izay indrindra injavandriamaefa teo amin'ny sary sindra-tsary ny toky Ramarla. Olana isan'ny sedrainy ankamaroany vahoaka malagasy amin'izao ny ady amin'ny valanaretana COVID-19 izany hoe ny fahasalamana. Manampitrotraka nefa ny fiakaran'ny vidim-piainana izay tsy mitsaha miakatra andao manalina toy ny vidim-panafody izao dia saika mampitaraina ny ankamaroan'ny vahoaka. Tsy lazaina intsony ny fiakaran'ny vidim-bary izay foto-tsakafo ny vahoaka malagasy. Tsy ampy intsony ny eo am-pelantanana entina miatrika ny fiainana na eo amin'ny lafiny fampianaran-janaka izany na ny vola hivitanana sakafo ao an-tokantrano. Ho an'ireto olona sendranay ireto izao dia teboka maro no anaovan'izy ireo ansoa amin'ny mpitondra fanjakana. Ny tena marary ny vahoaka aloha izao dia eo amin'ny lafiny fanafody, eo amin'ny lafiny fitsaboana satria tena ao anatin'ny aiza-pito ny aretintsika izao amin'izao fotoana izao. Voalohany indrindra aloha dia eo amin'ilay filaharana amin'ilay fanafody. Ny fanafody ilarana kanefa n'iny ny vola hividianana azy tsisy. Raha misy koa raha dia lafo tsy takatry ny fahefana mividy satria tena ao anatin'ny fangirifirina tanteraka ny malagasy amin'izao fotoana izao na ny any koanina ara dia manahirana anazy. Ny anay izao fiainana andavanandro no tena mangidy aminay fa ohatra fotsiny izao mivoaka ny tsena maraina vola entana amin'io misy dia misy roa arivo hatreo
mandeha eny an-dalana ianao dia mitaraina izay mifanena aminao fa tena tsy zaka intsony fidim-bary izany moa dia tena oka fotsiny natao hoe midina ny vary tsy midina izany ny vary anga fa io ihany ny eo a za zao za manokana ao tokantranonay a telo mianaka izahay ny ariva vao mba mianao an-trano dia raika apoka isan'andro ny vary laninay mafy izany mafy nefa tsy maintsy iainana fa tena tsy zaka tompoko tsy zaka mihitsiny latsaka Katerina ny ray aman-dreny sahirana mahatonga ama mampianatra ny zanany any amin'ny atao hoe EPP CEG dia ray aman-dreny sahirana tsy manam-bola fampanantenana nomen'ny filoham-pirenena fa 0 ariary ankehitriny nefa ny ray aman-dreny dia takina ny ray ary tereny ny directeur amin'ny école fa tsy maintsy aloha le vola ho sarany satria sahirana koa ny école tsy manana vola hoentina andoavana ny saran'ireo mpampianatra firam mandrindrindrindra satria moa reny zany hoe ala charge ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny no mandoa azy dia tsy manam-bola ny école dia voatery zany indray ny directeur d'école manery ny ray aman-dreny latsaka Katerina dia anahoana zany nefa ran'ireo ankizy ireo betsaka zao nefa mialan-daharana noho ny tsy fananany ray aman-dreny vola. Fanamafisy ny sombam-bahoaka Madagasikara tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ny amin'ny zava-misy marina manoloana ny fitsipahany ny fitondram-panjakana malagasy ny hevitra izay atoditry ny mpanohitra atrany kanefa dia arahana ihany rehefa tojo fahavoazana aroriny andindiny izay entina mbijofely sitraka sy andry rakotomalala. Nandray ny hevitra avy amin'ny mpanohitra ihany ny fitondram-panjakana ny amin'ny anafarana vaksiny manoloana ny fahitana fa efa miparitaka be loatra ny valanaretina coronavirus na dia efa fotoana maromaro aty aorian'ny fanambarana ataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izany raha ny nambaran'ny solombavambahoaka ny Madagasikara Fidèle Razarapiera miariary fa na dia manana ny hevitra tomombana sy mahomby ho an'ny firenena aza ny avy amin'ny antoko mpanohitra dia avy amin'ny endriny hafatrano no andraisana izany kanefa efa miombo loza izay vao inoana mpanohitra. Anika dia teny anavina ohatran'izay ny tonana azy hoe aleo mpanohitra mihitsy ny atao aloha kanjo rehefa tena tsy afaka tsony fa tsy maintsy niverin-dalana nitra eo amin'ny tontolo le resaka vaksiny dia niova ny zavatra nambaran'ilay filohan'ny repoblika fa mivoaka amin'ny tena izy le izy dia ny hoe ny mpitandro filaminana indray ny mpiasan'ny fahasalamana indray ny be antitra sy ny zokolona indray no atao vaksiny mialoha fa ngatsy hoe ny mpanohitra indray zay engena maly hoe zahay voniny fa izy mihitsy no tsy matitra eo amin'le resaka fandraisana fanapa-kevitra. Songadiny ihany koa ny mikasika ny fampiarana lalàna sy ny famatsim-bola mazava hoe avy aiza ary natao inona marina ny vola tamin'izany. Tsika mianga aty amin'ny -4 ny 2020 ary tsy resitsika 2021 telo volana voalohany premier trimestre ahoana ny impossible an'izany finareo tsy ampifanetrehetena maninona nareo raha mialatsiny amin'ilay vahoaka tena ialana tsiny raha vahoaka fa tsy tratry io ka noho izany dia tsy tokony mikitikitika ninintsika tamin'izay dia niteny ny olona arangeo mitady ao tokony ahena le hetra laina fa tsy tokony ampitomboana fa raha nareo ikiribiby amin'ny efatra faingo 500 nareo dika zay mitombo ny hetra lainareo amin'ilay olona indray izy atsony mpandraram-bola araka an'izany nefa ny sehatra rehetrarehetra katona na vao maka fanapa-kevitra nge anao dia efa misy zavatra mikatona miteza anao mihidy analamanga dia efa misy sehatra asa mikatona nge zay misy fiatraikany any amin'ny toekareny zay mipetraka ary ny fanontaniana hoe hiandry loza na voka-dratsy hatramin'ireo fitondram-panjakana izay vao anaiky sy handray ny hevitry ny mpanohitra raha tsy ilaza fotsiny ny filazany avy amin'ny antoko mpanohitra hatrany am-boalohany ny tokony hanakatonana ny sistany sy ny amin'izao fotoana izao hoe tokony hanafatra vaksiny Madagasikara. Dia zay ankoa ry tokolasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity hisoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany hisorana ihany koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety niara-ny salakana natotosa somatsara izao fampalalam-baovao izao samy io samy tsara tokolasy sy tompoko vavy.